Falmerabantsika rehetra aminaran'ny tompo amin'ity andro anio ity izay mbola omen'ny tompo atsika indray izany. Dia manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'i Jesosy tompo ho anao izay tonga eto anio. Amen. Ao tsara venao aloha. So dia teatory lony. So dia nona. Ndraindray koa mantsy ny ao ampovoam-boan'ny resaka ao misy fofona misy rivotra tsy fantatra hoe avaiza mitsoka miditra eo ambaravarakely izy dia manitikitika ny orintsika eo dia mampiala ny fifatohana fa androany ianao iresaka aminao ny tompo dia mifatody tsara. Amen. Mba pahiresy kely ilay namanao iresaka aminao ny tompo hoe dia mifatody tsara. Amen. Tamin'ny alady sika dia inona aloha hevitrintsika ho an'izay natsiaro. Mino fa naheno daholo na dia tsy teto ary fa afaka nanaraka tamin'ny tambazotra dia izy natsiaro. Inona aloha hevitrintsika? Ny toeranao sy ny toerany. Manana ny toeranao ianao dia manana ny toerany Andriamanitra. Amen. Raha vao famadika ireo dia korotana ny fiainany tsy mandeha amin'izay laoniny. Raha vao tsy mipetraka amin'ny toerany, raha vao tsy apetraka ao amin'ny toerany Andriamanitra dia mikorotana ny zavatra rehetrarehetra. Izy no mandidy, izy no manapaka dia tsika manaraka. Amen. Fa tsy hoe izao no tiako ataonao Andriamanitra dia anaraka izy, na hoe anao azao aminao Andriamanitra dia izay ilay izy. Tsy atsy izany ny fandehan'ity fiarahana amin'ny Kristy ity fa fiarahana amin'ny Kristy dia izy manapaka ny fiainantsika dia tsika manaiky izay tiany atao eo. Izany atao hoe fanetretena, satria natao hoe fanetretena dia fipetrahana amin'ny toeranao. Amen. Fa tsy hoe fandoalehana akory na fiakohofana na fitsongoloana dia rehefa mitsongoloka ianao dia hoe manetretena tsara zay. Tsy fa mipetraka amin'ny toerana tokony isy anao ianao izay ny atao hoe manetretena. Amen. Dia ny toerana tokony isy atsika ilay ho ampiasain'Andriamanitra fa tsy isika ny ampiasa an'Andriamanitra. Amen. Mbola hitontsika amin'izay resaka izay amin'ity andro anio ity, izany hoe resaka fihivona. Fihivona amin'ny tena sy fihivona amin'ny Kristy. Ozy isitsika tamin'ny nanazava kely hoe Anthropocentrisme sy Christocentrisme. Io resaka Anthropocentrisme io tena rivotra nitsoka efa amanarivo taonany izy io fa ny endriny no samihafa. Dia tamin'ny andro ohatra izay tsy nisy afa-tsy fivavahana ray ihany teto ambonin'ny tany dia le endrika le Anthropocentrisme izany hoe mihivo amin'ny olombelona zavatra rehetra dia hatramin'ny nikitany eny anabakabaka dia nieritreretin'ny olombelona fa miodikodina manodidina ny tany. Izany hoe ny tany no hivo ny zavatra rehetra dia miodina eo daholo ireo. Ny masoandro miodina manodidina ny tany, ny volana miodina manodidina ny tany, ny planeta rehetrarehetra izay hita, ny kintana rehetra dia neverin'ny olombelona fa izy ny zavaboary faratapony ka dia natao topotopoina sy natao omena ny zatsy, omena ny zaroa, ho tanterana ny sitrapony ny biby rehetrarehetra sy ny sisa rehetra. Dia tamin'izany fotoana izany dia ny vonoana izay rehetra nandahany izany teoria izany hoe tsy marina izany fa ny tany ny miodina manodidina amin'ny masoandro. Tsy haiko na Galile ngamby izay dia ny vonoana tamin'izany fotoana izany satria moa nanozonozona ny fotom-pampianaran'ny Eglizy tamin'izany. Fa tateoriana dia mazava ho azy fa hita fa aika tsy raha olombelona nivony zavatra rehetra fa misy zavatra be dia be tao nivon'ity zao tontolo izao ity izay miodina tsy manodidina an'izay olombelona izay. Dia androany tsika mbola hifampizara mikasika an'izay zavatra izay ihany hoe ny fiainantsika dia rehefa henontsika marina ny fitiavan'i Kristy dia tsy isika tsony ny zava-dehibe indrindra. Amen. Ny zavatra mitranga raha lasana bavy izay tena natoraly ara-boajanahary amin'ny olombelona dia mieritreritra foana izy fa izy no ivony zavatra rehetra hatramin'ny zazakely dia izany ny fomba fisaintsainan'ny zazakely. Izy daholo tsy maintsy tanterana ny sitrapony. Meo zao mama dia mitomany rehefa tsy tanterana ny sitrapony. Ataovy zao dia mitomany rehefa tsy tanterana izay tiany. Meo an'ity dia tomany rehefa mananjandry amin'izay izy dia miova le ivo
dia inona zavatra mitranga maniry amin'izay ny atao hoe fialonana natoraly amin'ny olombelona daholo zany le fivona amin'ny tenany zany zava-dehibe indrindra dia aveo tonga ny afo dia mivilana manomboka misy zavatra fahatongavan-tsaina ao anatiny hoe mety zatsony ny zava-dehibe indrindra zany dia inona zavatra mitranga lasa misy fialonana dia lasa misy faharatsiny tsy haintsika ngeny tantaranitranga tao amin'ny iza moa ny anaran'ity kaina sy abele fa mety tena mesekaina rery tamin'ny voalohany dia tena teo aminy daholo ny affection any ray aman-dreny iny mantsy matotonga tamin'ny famonon'olo loatra ny arainy efa nisy zavatra be dehibe nitambatra tao fa tsy hoe taitaitra fotsiny hoe dia ny azo ny raisy na dia ny anay tsy raisy ny vonoko io fa efa nisy toepo efa nisy zavatra nitranga be dehibe izy zay nampiala n'lay fivona tany amikaina le resaka dia tonga amin'izay ny karazana toetra maro isan-karazany amin'ny fotoantsika mihivo amin'ny tenantsika foana ny zavatra rehetra dia normal be raha misy toepo sy toe-panahy hafaafo any anatintsika any fa etontsika dia ampianarina tsy hipetraka amintsika ny fisainantsika sy fotsika sy ny eritreritrintsika satria averiko le afatra tamin'ny alahady Toriteny 14.12.22 maty izy hamonjy ny olona rehetra mba tsy velona ho an'ny tenany intsony zay rehetra velona zay ny atao hoe égocentrisme mifantoka amin'ny tenako zany antony havelomako matoa manao an'izao dia te azo an'izao matoa miasa dia afaly matoa manao sakrifisy dia ho daholo ary na manome rakitra ary ny olona dia ho an'izany anaovany an'le rakitra ho an'ny tenany rehefa mpaherezinao izy hoe manomeza fa mitsambara-telo ny fahombiazana manomeza fa ny lakile ny fandraisany lakile ny fitombonany ka ao anatin'ny fanomezany dia inona zany ny antony hanomezany ho an'ny tenany azinao fa tsy ho an'Andriamanitra tsy manome izy ho an'Andriamanitra fa manome izy mba hazony raha makany ampivarotra ianao hividy biskuit dia tsy fitiavanao an'le mpivarotra saty zany hoe tiako be ianao tia volanao dia me biskuit fa matoa misy an'izay takalon'izay dia jereo le toepo sy toe-panahy fa mifantoka izy fantoka amin'ny tenako sy ny anoanako sy faniriko hinana biskuit ary le mpivarotra dia mpanompoko azoko an'le biskuit fotsiny le mpivarotra dia ampiasaiko azoko ilay zavatra zay ilaiko fotsiny rehefa noraisin'ny olona kosa nefa rehefa niasa tao am-pon'ny olona kosa nefa ny fitiavan'Andriamanitra dia miala amin'izay le fivona amin'ny tenany ka tsy te ho velona ho an'ny tenany intsony izy fa te ho velona ho an'ny Kristy amin'izay tsy te eritreritra intsony izy na mivavaka ary izy dia tsy eo amin'ny tenany intsony zany androany dia izara hoe ao anatin'ny fotsika eo jereo tsara fa na mivavaka raha isika olombelona izay ozy ateo hoe natoraly be dia inona ny zavatra mitranga misaotra n'Andriamanitra tsika noho ninona noho ny amin'ny tenantsika no zay azotsika no zay fofonako ny heriko sy tanjako fa tsy miteny hoe ratsy zany fa mampianatra anao fotsiny ako eto hoe ohatrohatry ny ahoana ny alala ny fifatoatsika amin'ny tenantsika io ohatrohatry ny ahoana le faka mafy be izay miorina ao anatiny zany zavatra zany ka na dia tapaka ary ny azo tahaka an'ilay aviavy izy zay nozoniny Jesosy talohan'ny Paska dia tsy maina teo no eo lay aviavy fa niandry ny apitson'inona dia le mpanjaka ary nanozona azy dia tahak'izay ihany koa na dia tamin'ny fotoana izay natafahoana sy ianao tamin'i Jesosy ary dia ny vatakazo be ny fitiavan-tenantsika no voakasika sy tapaka fa ny fakapakany rehetrarehetra dia mbola ao daholo ny vatakazo be ny fifatoatsika amin'ny tenantsika no tapaka fa mbola tsy maina hatrany amin'ny fakany zany zavatra rehetra zany ary zany fifatoatsika amin'ny tenantsika zany dia tsy mahasoa ny fanahintsika dia androantsika ifampizara mpampatonga lezo maina amin'izay amen ka patonga ny Kristy marina
tena hoentsika ny fahavelomana ao anaty. Ampatonga ny fiainantsika marina, ny masontsika, ny fotsika, ny saintsika tena mifantoka ao amin'ny irery ihany. Amen. Ampaherezy kely namanao aloha hoe tsy ho hainao androany ty zavatra ty hoe, fa ho hainao mendalana hoe. Amen. Amin'ny fotoana ianao mandray marina ny fitiavan'i Kristy, nandray ny fitiavan'i Kristy Zakaiosy, dia niala tamin'ny fitiavam-bola. Ny marina tsy tia vola Zakaiosy, fa tia teny Zakaiosy, fa ny vola dia mpanompony fotsiny. Fa niala tamin'ny fitiavan-tena i Zakaiosy, dia nanaraka ho azy amin'izay ny foroy rehetrarehetra, dia fitiavam-bola sy ny sisa rehetra. Dia hozy izy Zakaiosy rehefa tafahoana tamin'ny fitiavan'ilay Kristy Jesosy hoe indro tompoko ny atsasaka ny fananako, omeko ny malahelo. Ary izay onerako tamin'ny fanambakana, ary izay azoko tamin'ny fanambakana, onerako avy efatreny. Tsika zao mahita an'iny dia tsara be ilay zavatra nataon'i Zakaiosy, fa ny zavatra tena tsara indrindra tao anatin'izay no tapahan'i Jesosy. La hazo be ny fitiavan-tena, fifatohana amin'ny tenany teo amin'ny Zakaiosy. Fa zao fandeha an'ilay izy, tsika rehetra ireo preska nyaina zavatra tahak'izay daholo. Tamin'ny fotoana tena tafahoana marina amin'ny Kristy, adinontsika momba ny tenantsika. Misy tantara be dehibe ao anatin'ny Baiboly. Jakoba sy John, zanak' Zebedio, tafahoana tamin'i Jesosy izy, adino ny rainy. Petera tafahoana tamin'i Jesosy, adino ny sambokely. Ny rahalahy teo mitarika ny resaka amin'ny Matio, tafahoana tamin'i Jesosy Matio, adino ny fandraharahana, adino ny zavatra. Fa tsy midika izany hoe maina hatramin'ny fakany. Izay fifatohana amin'ny teny izay. Fa misy zavatra esorina be dehibe arakaraka ny androsoantsika, dia miala amin'ny tenantsika, ny fisainantsika, dia mifantoka amin'ny Jesosy, dia rehefa mifantoka amin'ny Jesosy ny fisainantsika, dia mamoaka ny voan'ny Kristy tsika. Tena tsika ary mahery miaraka amin'izay. Hozy ateo hoe na ny fisaorantsika ary, reny zany pirofo fotsiny iresako aminao hoe atraizan'ny fifatohantsika amin'ity tenantsika ity, atraizan'ny fivoantsika izay momba ny tenantsika. Dia na ny fisaorantsika sy ny fivavakintsika ary, dia miodina be dia be amin'ny akamaroam-potoana amin'ity tenantsika ity. Tovy zay zany ny fangatahana. Tovy sao Andriamanitra. Ny fisaorana ihany koa, saotranao fahasalama tsara. Saotra fa ohatran'izao. Dia raha mba tiana atao lavalava ilay vavaka dia tononona tsirairay avy ny ratsambatana rehetrarehetra. Saotra Andriamanitra fa mbola mihetsika ny akikeliko, fanondro adalako, fanondroko, manara-pony, ny akibe, mihetsika daholo. Saotra fa misakafo hanina ny lokanay, amin'izay lavalava tsara vavaka. Misy any Andriamanitra tsy mihinana ohatran'izao, misy any ohatran'izao. Satsy miteny hoe ratsy izany, fa mampianatra anao fotsiny ary manoro anao hoe hatraiza ilay faka izay misy ao anatintsika. Tany amin'ny 2 taona 3 taona lasa tany, rehefa nampianatra ako mikasika ny hoe zanaka fa tsy mpanompo, dia nisy olona nametraka fanontaniana amin'izay hoe raha zany dia inantsony no entina mbavaka. Satria ny zavatra nyresana tao anatin'ilay izy dia zao hoe zany zanaka izany tsy mangataka foana isaky ny mihetsika. Inona ny zavatra mitranga zany ao anatin'ilay izy, ilay olona mifantoka be amin'ny tenany. Dia natao hivavaka aminy dia inona ny fangatahana an'izay asony tenany. Inona ny asoa, inona ny asony ankohonako, inona ny asony fianakaviako, inona ny asony asako, inona ny asony anzao, zavatra rehetrarehetra io mifantoka amin'ny tenany daholo. Androantsika iresaka hoe manomboa manao exercice amin'izay, mampifatoka ny zavatra rehetra amin'ny Kristy. Misy hira iny ho anao saotra era-po, ho anao ry iray masina, satria nomenao anay Jesosy zanakao. Rehefa manomboka tsika mianatra amin'izay mifantoka ao amin'ny Jesosy Kristy, dia manomboka tsika tsy mahita na inona intsony ato amin'ity tenantsika ity. Jereo tsara mbola toizantsika eny aloha ilay resaka fifatohana amin'ny tena ao anatin'ilay izy. Rehefa miresaka tsika olombelona mikasika famonjena sy ny ho any an-danitra, dia inona ny zavatra toriana, zavatra mifantoka amin'ity teny ity daholo. Ianao raha matsikatra, za tsy mitory fahalemena sy fahazarany ratsy atao fahotany zany. Satria maninona tsy reny ny zava-dehibe, tsy ny asa ratsy ny olona zava-dehibe, mbola anthropocentrisme foana. Rehefa io foana ny tany saina, endre ty zavatra ataoko, zao dia makatsy dia makaroa.
le zanakadalana nao an'izany zavatra zany tena mpangininy rainy raha eo efa nanota teo anatrehan'ny lanitra sy teo anatrehanao aho tsy mendriky ny atao hoe zanakao aho ataovy ray ho isan'ny mpanomponao aho ozy ray okizay le fifatohana am'se fa ty amiko ny resaka ry mpanompo mandehana asivy kapantongany asivy peratra ny tanany asivy felony lohany sahina tsy tadidiko meo akanjo vaovao izy ataovy mandro aloha mbola mengo le fofofoko sosy le taitaiko so rehetra ataovy mandro aloha vitsy zay zavatra ray zay voanao fety am'izay tsika fa tsy miivo am'izay natao ny ranamanity sisy tsy nataony ny resaka raha ny tany saina teo ny zavabita sy ny zavatra rehetra izay natao ka omena mifanaraka am'izay ny olony dia ny azo antoka tsy nampidirina akory tao an-trano izy alohan'ny idirana remboursé ho aloha zay nalainse rehetrarehetra rehefa remboursé reny zay vao manompo ahy am'izay dia zay vao mahazo karama fa raha mbola tsy remboursé zay dia ndana aloha mandehany tsy haiko zay fomba anaovanao remboursement na ho angalarinao kisoan'olona na ho angalarinao voankazo fihinan-kisoa fa remboursé aloha zay androany aty izara amintsika satria mafy be loatra ny faka izay mamatotra atsika ao anatintsika ao ka ny akamaroantsika tsy ny akamaroa moa zany fa mbola betsaka amintsika no mbola manana ihany amin'ny famonjena sy mametraka ny ivon'ny famonjena eo anatrehan'ny zavatra izay nataontsika sy tsy nataontsika dia be dehibe ny olona mieritreritra fa miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy rehefa metimety ny zavabitany zay le Anthropocentrisme zay nataoko foana zay nataoko foana ny zava-dehibe nanao ny tsara ohatra ny nanao ny tsara ndray atatoato raha zao kosa aloha Jesosy ny tonga ho any an-danitra Anthropocentrisme zany tsy avy aminao ny famonjena fa avy amin'izay nataon'ny Kristy Jesosy ho anao tsy fahotantsika ny olana fa voaraintsika ve zava-bitan'Andriamanitra tsy ny fako ny olana fa nananao ve le fanaripako aprimana anazy sy anaovana azy fa rehefa fanaripako ny mihoatra rehefa fanaripako ny tsy masehaka le fako mihoatratra ty ivelany fa rehefa fanaripako ny ngeza tsara tafiditra ao le fako tsisy olana mihitsy n'izany rehetra zany ny fiarahana amin'i Kristy raha lasy anabavy dia zaraiko aminao hoe tsy sika ny zava-dehibe tsy sa rehefa manao fadisoany ianao aza ny tenanao jerena fa famindrapon'Andriamanitra lehibe indrindra aza ny fadisoanao ny tany saina foana fatany inge io mifona fotsiny ianao ahoana nambarany Jaona bokyny Jaona voalohany toko voalohany raha miaiky fahotantsika ao izy tsy miteny hoe tantara ao any détail mihitsy am'izay enonao ny avesany am'izay enonao ny aratsiny am'izay takizao am'izay takizao fa tonga dia nitsoro ny Jaona mihitsy raha miaiky ny fahotantsika isika tapitra treo ny atsika matoky sy marina izy mamela ny fahotantsika manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra dia ozy izy Jaona amin'izay nilaza nandingana toko roa izy endreny fitiavany ray atsika dia nitsony atsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika ry malala akehitriny ary dia efa zanak'Andriamanitra tsika nefa mbola tsy hitatsika akory izay toentsika ratra izay zany hoe mbola mitafy an'ilay nofo malemy ianao dia efa tsy ianao ny jeren'Andriamanitra Andriamanitra ke tsy mijery anao ozy ny tenin'i Jesosy Kristy ozy ny tenin'ny Paoly milaza nge Korinthiana 4:5-7 9 koa dia tsy malala olona araka ny nofo intsony isika satria efa maty ilay olona araka ny nofo ity nofontsika ity efa maty ity raha navita zavatra io efa maty io tsisy rehareha tokony ho azony io na ankely ary amen tsisy fandokafana tokony ho azony io na ankely ary na nanao inona efa maty io dia takizay ihany koa ny ambadika na manao fadisoana ary io na manao tsy mety ary io mandra-pialantsika eto ambony tany anao fadisoantsika anao tsy metysika fa tsy isika ny zava-dehibe raha voazany zava-dehibe dia reraka rehefa mijery ny tenako tsy sakory ako andingana tsy sakory ako iresaka amin'Andriamanitra tsy sakory tsy hoe mahitsika ao anatin'ny baiboly hoe misy lera namana anankiray mpamory hetra lay ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy sana anatony akory ny varavaran'ny tempoly
fa avy tery lavitra tery izy dia nitehatratra dia nilaza hoe Andriamanitra o mamindrafo amiko mpanota dia lasa izy nody. Tsy hoe nahita n'iny tsika dia ho ataontsika formule na fiainana iny fa Jesosy ny mbola tsy maty tamin'ireny fotoan'ireny, mbola tsy nilatsaka ny rany ka normal be reny olona ireny raha matsiaro ny tena no tsy mendrika eo anatrehan'ny tempoly. Fa za raha isotra an'Andriamanitra, za raha anatona an'Andriamanitra, aleoko midera an'Andriamanitra noho ny amin'i Jesosy. Jesosy aho dia za ty fara zay ratsy aho fa ianao ny tsara indrindra, lehibe loatra ianao. Azonao ilay izy misy portion kely na iresaka ary mikasika ny tenako, ny masoko tsy maintsy mitodika foana any amin'ny Kristy. Ary rehefa mitodika foana any amin'ny Kristy ny masoko sy ny foko dia misy hery ao anatiko, dia maina ny fakan'ilay anthropocentrisme ao anatiko. Tsy za tsony nivony zavatra rehetra, normal be avy eo raha mahery foana, matanjaka misy fifaliana ny anatiko, tsy misy fanameloana ho azy ao amin'ny Kristy Jesosy, satria ve izy nanao ny tsara, satria ve izy nanao ny mety, fa satria Jesosy nampiala azy tao amin'ny toeran'ny fahamaizínana. Satria Jesosy Kristy efa nitondra ny fahotany rehetra, satria Jesosy Kristy efa nitondra ny fahadalàna rehetra, ka tsy mila izy mibaba ny elony intsony, na rovina io na rovina, fa tsy hoe tamin'ny fotoana izay nandraisako famonjena ihany akory, fa na rovina io na rovina dia Jesosy no mitondra an'io. Androany zany tsika tena hifampizarana mihitsy hoe tsy isika no inona, na naninona ianao na tsy naninona, tsy ianao no inona, tsy mampihemotra anao zany na manakivy anao hoe tsy mila manao ninina zany, tsia fa ny masontsika sy ny fotsika tokony fantoka mandraka ariva, zay ny atao hoe miivo ao amin'ny Kristy izy irery ihany. Betsaka fahotana vitako fa betsaka lavitra ny asa-pamonjena vitanao ahy. Azonao ve zany? Sa za rery mahazo? Mampiadana ny fonao ve zany sa ny foko rery no miadana? Fa maheno an'izany ao anaty koa dia mankasitraka ny Tompo, mamporisika tsika izany zavatra izany. Tsy hijery intsony, Andriamanitra nge tsy mijery anao e, amin'ny mahaenao anao e. Andriamanitra nge ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny Israely tao amin'ny Baiboly, tezitra foana Andriamanitra isaky ny mihetsika. Leo Andriamanitra satria manina mahita ny zava-bitan'ny Israely, mahita ny faratsian'ny Israely, mahita ny zavatra rehetrarehetra ny kipitsopitsony, izy faran'izay masina dia niteny mihitsy izy tamin'ny Israely. Zay no nahatonga tao amin'ny bokin'ny Leviticus nasiana fisoronana, satria maninona ozy Andriamanitra hoe ianareo za faran'izay masina indrindra, nareo nefa manota foana isaky ny ray mpimaso, ka zao mba tsara ny fihavanantsika dia tsy maintsy asiana fisoronana. Dia fisoronana no mpanelanelana an'Andriamanitra sy ny Israely, ny mpisorona no mpanelanelana an'Andriamanitra sy ny Israely. Ka raha tokony hitotona ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny Israely dia atolotra ilay fanatitra dorana, solo, vaika an'iny olona iny. Fa tia mifanekena vaovao, vitan'ny Kristy ny asa-pamonjena rehetra, izy no antokana mpanelanelana. Hozy ny tenin'Andriamanitra milaza tsy misy Andriamanitra fa tsy iray ihany, ary tsy misy mpanalalana fa tsy iray ihany, dia Jesosy Kristy zay olona mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, io no eo. Dia za mmpanalalana zany ohatran'izao eo anelanelany, asiko an'ity zao eto, dia rehefa misy manakona ohatran'izao dia inona zavatra mitranga, tsy hita tsony le olona ao ambadika, zay ny atao hoe mpanalalana. Azonao Andriamanitra zany mijery atsika, dia inona ny zavatra hitany? Jesosy Kristy. Zay no mahatonga atsika mila miivo ao, fa tsy miivo amin'ny tena atsika dia mijery atsika foana, dia malahelo, dia faly ny amin'izay nataontsika, dia manana antoka ny amin'izay nataontsika, dia votsitra ndray ilay antoka noho ny amin'izay vitako ndray. Mbola raisin'Andriamanitra ve aho? Mbola mitrahan'Andriamanitra fo ve aho? Za nge nanao an'izao e, za nge taloha ohatran'izao e, dia nefa ankehitriny lasa ohatran'izao e. Raha tena nandray tao amin'ny Kristy marina ianao dia tsy ianao zava-dehibe, fa izy. Ary rehefa izy ny zava-dehibe dia afaka ny voadio isika, dia afaka ny anana antoka isika. Be dia be ozy ako le izy vokatra ho fotom-pampianarana, fa na fitahiana ary dia eritreretin'ny olona foana hoe izay nataony. Fa raha isaina nge zavatra izay nataontsika dia ho atao tokoa ny kady sy ny calcul, hoe intsika zany mba manao fanomezana,
dia ho alefa tokoa arak'izay tena hoe mérité mendrika ao anao. Dia lasa amin'izay ozy le ranaman'izay hoe mba kotikotio kely nge hoe tsika zao mahazo jirama mandovola dia mba ataovitovy kely nge nikajo hoe mety ohatrina zany ny facturana masoandro ho anao io hoe ataovy kely facturana masoandro. Dia vitsy zay ataovindray ny facturan'ny oxygène. Dia vitsy zay ataovy facture satria ianao dia tsy mila makany amin'ny dokotera fa ianao dia mahazo an'izao. Vitsy zay ataovy facture sakafo fa tsisy anareo zany reo Jehova fa ny Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy dika zay nareo rehetrarehetra dia apindrana sy mpanofo avokoa ka aloavy daholo zay tokony ho aloha rehetra. Zany zavatra zany tsy mihodina ao anatin'ny sain'ny olombelona fa mihodina ao anatin'ny sain'ny olombelona dia mamafy vola izy dia aiza vola tambiny Andriamanitra. Manome an'izao izy aiza le otra an'izao dia azo an'izao izy dia anao an'izao ahako. Efa tsy miankina amiko intsony amin'ny fotoana ahako an Jesosy fa efa maty ty sady dia izy nivony zavatra rehetra. Zany mampatonga antsika rehefa manome fanomezana dia tsy isika no isaorana fa Andriamanitra ny isaorantsika hoe Tompo misaotra anao fa afaka manolotra manana anjara amin'izao fanomezana izao. Tsy izao intsony ny zava-dehibe. Rehefa manompo ny Tompo ka misy problema manjoanao dia aza manontany tsony hoe fa inona ny nataoko Andriamanitra? Inona ny dika zay? Anthropocentrisme mbola aza foana. Izay nataoko dia eritreretiko hoe aiza ny valiny. Tanao ohatran'ilay ankizy mamaky zavatra reny vao miantso ny mamany avy aty tonga dia any anatin'ny sainy any ohatran'izay ilay zavatra vakiko. Tsisy mieritreritra mihitsy nitondra biscuit mamany eo any hay le biscuit mama fa tonga dia valalay zavatra natao foana. Zay zany le fotom-pisaina na anthropocentrisme azonao. Valalay zavatra nataoko foana ny fisainako. Manaonao soa dia efa miandry androlona ako isaotra ako dia efa manomboka mitsikitsika miandry zany nanao an'io ka zany nanao an'io. Miandry azy hoe aiza fisaorana sahaza ho an'ilay zavatra nataoko. Ary rehefa tsy isaorana mifanaraka amin'ilay zava-bitako dia maninona? Malahelo Zay le mifantoka amin'ny tenako. Dia tsy hanao an'iny intsony satria mifantoka amin'ny tenako. Iny mba karamako veranga fisaorana iny dia mbola tsy mihena ho ahy ihany. Efa voavidy ny Kristy isika. Amen. Voavidy isika. Tompony tenantsika intsony isika. Fa na isaorana ary tsika dia le patron atsika ny tokony andehanan'ilay fisaorana. Fa tsy aty mihitsy. Tanao mitovy amin'ny hoe olona anankiray manana andevo. Zany andevo zany misy patron izy. Dia raha ohatra ka misy olona anankiray mindrana andevo. Ohatra zany zao hoe mba irao ranga ihany na ho ary. Akan'le ohatran'izao anao an'izao service zao. Tavaverina eo iny andevo iny tsy ny andevo ny isaorana. Fa izy lay tompony ny andevo. Azonao tsotsotra kokoa an'le resaka dia zao hoe raha misy namanao manana moto dia mba indraminao lay moto toterana afa tena tarabe ako be embouteillage be zany efa mila maka an'izany ako amin'ny telo. Ampindramilay padale tompony ny moto le namanao verina avany ianao tsy le moto ny isaoranao merci moto. Tena soa ihany nisy ianao sady nafinaritra ny fiarahantsika amin'ny manaraka indray moto tsy lay moto ny isaoranao fa lay tompona moto mara za sadiso satria tsy moto ny ivon'ny resaka fa izy lay tompona moto no ivon'ny resaka. Dia tahaka izany ihany koa zasenao. Tsy isika no ivo, tsy isika no inona, tsy izay ataontsika no mampaninina antsika. Raha misy problema manjoanao tsy izay ataonao io fa planin'Andriamanitra io. Amen. Marary ianao aza mitady hoe inona ny fahotako Andriamanitra. Sao dia misy elikolona tsy navelako ary. Misy aretina tsy mety sitrana avelao ny gorodona fa zasokirinao sao dia misy odigason'olona miafina ato. An Jesosy le resaka fa efa tsy izay tsontsika fa izay mitranga amiko Kristy ny antony. Izay nitenenan'i Paoly velontsika niza ary matytsika niza ka na velontsika na maty dia aniza foana ozy antompo foana. Tompo ny ivon'ny zavatra rehetra fa tsy tsika tsony. Matoa ihany na maty tanora tsy nahita le secret reny, tsy nahita secret amin'ny faela velona reny.
satria ny tenin'Andriamanitra milaza an'izany. Meko fa ela velona izy, tsy eo azy zao, sisy. Fa zay rehetra mitrango anaty fiainantsika dia mifantoka any amin'ny foana. Ka na hisaotra aritsika dia izy no hisaorantsika. Sao zany velona androany, ianao no ivony. Misy zavatra ilan'ny tompo. Amen. Tatsika hivavaka androany dia samy mitsangana dia miresaka amin'ny tompo arak'izay nikasiananao. Mino fa misy ratsana fifatohana amin'ny tena maina indray androany. Dia ho tohizinao zany dia ho saintsainao zany satria izay fanambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe raika etao-ponao zany fa zavela hiala eo masonao. Samy hivavaka kely. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any an-tany reniny, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo.